Falmaraba ny pakafy fandaharana rehetra. CFP Ni Toamasina no miaraka aminareo ato anatin'ity fandaharana ny Nahandro ity. Dia iarahana amin'ny CFP Ni Toamasina moa zany fandaharana tsika izany satria ho asiana fiofanana trany ao anatiny. Androany indray zany dia beignet de feu de patate no amboarintsika. Inona moa le beignet? Zany hoe ilay ravin-tsomanga na ravim-bomanga, zay le ataontsika an'ilay hoe feu de patate iny zany no ataontsika beignet androany. Inona moa le hoe beignet? Ny beignet zany dia manamboatra paty anankiray tsika, pâte à beignet ny anarany dia ajoboka ao anatiny ao ny zavatra rehetrarehetra na fonosana an'iny, enrobena an'iny pâte à beignet iny zany ny zavatra anankiray. Dia rehefa masaka izy, rehefa voaendy izy dia izay ny antsointsika hoe beignet. Dia le zavatra atao anazy iny no mitondra ny anarany. Zay zany no mahatonga an'ilay izy androany hoe beignet de feu de patate. Androany dia nahitako ravin-tsomanga na ravim-bomanga tena mety tsara. Azo atao ihany koa izy hoe chipette ihany koa raha ohatra ka ity zany no ovaintsika ho lasa mofo kely rehefa avy eo. Ahoana raha ny fomba hanamboarantsika an'ilay pâte à beignet? Raisina ny atody dia vakintsika atao anaty récipient anankiray dia kapohana. Azo asiana sira avy hatrany azo asiana izay tiana rehetrarehetra zany na poivre na sira na carry na izay tiana. Eto zao ny antsika ho asiana paprika kely fotsiny. Ny paprika zany dia sakay tsy tena masika, asiana vovoka kely fotsiny fa sao dia sahirana rehefa manamboatra ny manendy anazy. Rehefa avy kapohana ohatran'io izy dia ampitsika rano kely. Rano kely dia alefantsika ao anatiny ao amin'izay ny farine. Tsisy fatrana izy fa mianatra consistance fotsiny tsika hoe ohatran'izy ny consistance na pâte à beignet. Mahazo tonga dia atao hoe atody daholo fa raha sakafo kelikely ao an-trano dia tsy dia mandany izy zany, mandany atody dia raha kelikely zany ny atao dia azo atao atody daholo. Fa raha hoe be da be dia tsara foana raha atao ampiana rano izy amizay betsabetsaka. Zao izy mbola madito loatra, tsy mbola mety zany zao consistance zao. Dikany ampiana rano kely. Raha ohatra ka tsy manisy atody dia tsy maintsy manisy levure. Tsara zany izy raha asiana levure, na levure chimique na levure de boulanger. Jerevantsika izy zao ohatrany ahoana efa manomboka mety fa kely foana sisany. Zany hoe raha atsofoka ao zany le ravim-bomanga na le feu de patate dia enrobé fotsiny izy fa tsy hoe mitondra paty be dia be manaraka anazy, zany hoe misarona le ravina zany. Ohatr'izao rehefa ararakitsika izy dia mba elaela vao tapaka. Azo le fampianarana iny rehefa taritina ohatray izy dia ela izy vao tapaka fa tsy hoe tonga dia tapatapaka ny voalohany. Rehefa vao fangaro tsara dia asiana temps de pause 15 minutes na 30 minutes eo. Apetraka zany izy mba hifangaro tsara le atody, la farine mba hatonga an'ilay paty tena hety tsara. Ity zany ny antsointsika hoe pâte à beignet. Ohatr'izao. Ny ravim-bomanga dia anisan'ny sakafo anankiray mora, tena mora izy kanefa zavatra hoentiny dia tena betsaka Anisan'izany ny calcium.
izay tsara hoanina. Raha ohatra hoanintsika miaraka amin'ny patsamena izy dia vao maika mahatsara avy hatrany zany ao anatin'izay resaka calcium zay. Rehetritsika raha ny afo andramana aloha hoe ohatra ny ahoana ilay paty raha nitsofoka tao. Misafidy an'ilay misy tahony nahitany ity mihitsy dia izay nahatonga hoe andeha atao an'ilay recette satria ity tahony ity dia ilaina be izy mafy ohatr'izao io zany fa tsy ilay madinika kely. Alaitsika izy dia atsofoka ato anatin'ity paty beignet ity. Rehefa hita fa nape tsara daholo ilay feuille, zao ilay hoe nape tsara, alaina izy dia hita izy hoe misarona tsara mihitsiny dia izay mety ilay paty beignet. Ohatr'izay zany ity zany efa ataontsika ohatr'izao dia efa alalantsika kely aminazy, sokafana tsara izy sokafana tsara, tsy atao mavesatra be fa lasa ohatrany hoe mofo akondro, fa rehefa misarona izy dia efa izy. Dia ezahana izy zany sokafana. Zay koa zany mahatsara anazy mbola izy ravim-bomanga mbola tsy malazo iny zany ny atao dia amin'izay izy afaka misokatra tsara. Ohatr'izao rehefa manendy anazy koa tsika rehefa avy eo mbola ampiana izy mba hisokatra. Ampiana zany manokatra anazy. Dia ataontsika ohatran'izay daholo. Sokafantsika ohatr'izao dia rehefa avy eo avadika. Atao misarona tsara daholo fotsiny. Dia iny dia ezahantsika hiraraka tsara ilay paty mba tsy havesatra be. Izao dia sokafana. Dia rehefa voasokatra tsara ao izy dia izay. Dia alatsakitsika eo izy, ataontsika efa miomana sahabo eo daholo efa miraradraraka eo. Tsotra kely izy fa mila voafehy fotsiny ilay paty beignet. Mila voafehy fotsiny hoe mba tsy troka menaka, mba hinapehana azy tsara na hoe mba manarona tsara azy. Ohatr'izao mba anarona tsara anazy ohatran'izay zany dia efa ataontsika manaranara-tsisiny eo daholo izy aloha mba efa kelikely sisan'ilay paty mbola miraikitra. Zay. Rehefa vita zay dia andeha hikarakara ny menaka amin'izay tsika ny endasana azy satria izy dia endasina. Ny menaka zany atao somary mandifitra azy ihany. Izy moa zany manify kely dia tsy tena mandany menaka be ihany izy na izay na tsy izay fa atao mandifitra anazy ihany ilay menaka. Mba miova kely zany ny zavatra atao. Ny beignet zany dia azo atao beignet daholo zavatra rehetrarehetra dia inona fotsiny ny atao manamboatra paty beignet. Dia rehefa vita izay dia atsofoka ao ny zavatra rehetra dia rehefa voafonina ohatr'izao izy dia endasina dia vita ny atao hoe beignet. Anomana ny afo amin'izay aritsika ampirehetina ny afo tsara izy raha afo mafana. Ataontsika afo mafana izy amin'izay izy mitsofoka kelikely fotsiny dia tonga dia masaka. Arotsakitsika ny menaka atao somary mandifitra anazy ozy izy ateo dia efa homanitsika ny plateau izay asiana anazy. Azo atao goûter izy ity azo atao sakafo ihany koa, sakafo maraina, sakafo atoandro. Tsy dia tena hoe mahavoky be mihinana anazy
kanefa be dia be ny calcium hoentiny ao anatiny. Ohatr'izao zany izy miandry anazy mafana fotsiny tsika io efa mifono tsara daholo zany ravim-bomanga mifono tsara zao fa nape tsara enrobé tsara mihitsy an'ilay pâte à beignet ilay feu de patate. Eny ary mandram-pafana ny menakitsika dia tena zavakely hoe ny CFP Ni dia eto Toamasina no misy anazy efa misy anankitelo zao CFP Ni dia misy ny CFP Ni eto Anjoma izay anaovantsika ny tournage moa dia misy koa ny CFP Ni Tanambao 5 eo ampitan'ny Fiangonana Jesosy Mamonjy ao ambadiky ny banque BFV zay zany no ahitana CFP Ni Tanambao 5 ary eo ihany koa ny CFP Ni Mangarano 2 eny akaiky ny 4 chemin Tranimora. CFP Ni dia anisan'ny filière ataony ity fandrahoana sakafo na ny cuisine sy pâtisserie zany hoe ataony ihany koa ny hébergement sy ny restauration. Marobe zany ny filière ao amin'ny CFP Ni fa aty amin'ny sehatry ny lakozia zany no ataonay ato anatin'ity fandaharana ity. Mampiofana olona efa ara-panjakana mahazo ny certificat ara-panjakana rehefa mavita ny fanadinana. Azo atao ny fiofanana na atao formation fohy zany ny fotoana ianarana azy azo atao ihany koa hoe lava ny fotoana ianarana azy zany hoe misy cours normal misy koa ny cours accéléré. Dia afaka manantona an'izay CFP Ni izay ianareo izay te hiofana indrindra momba ny pâtisserie sy cuisine eto Toamasina. Efa manomboka misy fumé ny menakitsika dia efa manomboka anandrana kely fotsiny aloha mbola tsy mafana tsara na dia misy fumé arany velantsika mafana tsara. Dia rehefa anatsoboka anazy ao tsika dia tonga dia atao ohatran'izao. Atao ohatran'izao izy aloha dia iny amin'izay rehefa avy eo apetraka ndaso aloha misy mipitipitika manaitaitra. Iny avy eo no adaboka ohatr'izao rehefa mahandro anazy. Zay zany ny fatao anazy aloha apekarina ohatran'iny izy dia rehefa avy eo manao anazy tsika dia adaboka ohatr'izay. Dia masaka ny fasiny ambadika mipitipitika koa ilay izy. Dia rehefa vita zay dia avadika tsika. Velafana tsara ihany aloha fa nisy rano kely mampipitipitika azy teo. Dia atao ohatr'izao hatrany dia iny tahony iny ihany zany no angalantsika anazy rehefa avy eo. Rehefa manomboka hitantsika doré kely ilay sisiny dia izay izy vao avadika. Dia efa homanintsika indray zany ny fa manaraka. Dia sokafana tsara ohatr'izao daholo izy aloha atao ohatran'ny parapluie. Rehefa vita ohatr'izay izy ndasy aloha fa mbola tsy doré tsara dia avadikitsika ohatr'izao amin'izay. Vadika ohatran'izay. Tsy alefantsika any izy fa manjary lasa tsisy hitazomantsika anazy avy eo. Mbola somary misy rano kely tany anatin'ilay ravim-bomanga. Ohatr'izao zany ilay beignet de feu de patate patate douce moa izy ity
Dia izao amin'izay izy ataontsika mafana tsara amin'izay menaka rehefa avy eo. Izy zany vita aloha n'iny anankiray iny. Dia alaintsika indray manaraka. Dia atsofoka ohatr'izay ihany. Velarina tsara izy Dia tonga dia alefantsika koa manaraka. Toa eto akaikiny eto. Velarina tsara ohatr'izao daholo Dia manaraka efa manomboka atsikatsika izy sady efa velarina ohatran'ilay parapluie teneniko teo Dia atao ohatr'izay daholo. Napitsika kely ny hafa somary ela kely. Mila anazy doré tsika. Dia amin'izay izy lasa croquant. Lasa croquant tsara izy amin'izay rehefa mafapana zany ilay afo fa tsy ataony malemy ilay ravim-bomanga. Tsy avelantsika ifampipetaka zareo fa manjary lasa sarotra mamadika azy avy eo Rehefa mahita loko doré amin'ilay sisiny dia izay izy no vita. Dia avadika avy eo. Raisina ohatr'izao dia avy eo avadika. Izay zao izy vao mivoaka tsara ilay couleur Dia iny tahony iny foana zany no entintsika miasa dia rehefa tena hihinana anazy vao tapahana ilay tahony. Vita indray zao ty iray ity iny izy efa doré tsara ohatr'izao azontsika apetraka eo ambony papier mba tsy tahiry menaka be. Papier absorbant na emballage. Tazomintsika ihany ilay tahony fa tsy avelantsika hilatsaka any amin'izay mba iny manampy antsika manala anazy. Fa nalatsaka izy tsy maninona koa. Rehefa vita izay dia afaka tapahantsika zany ty tahony ity. Dia iny ilay azo lazaina hoe chipette, azo lazaina beignet ihany koa izy. An'ilay feu de patate. Ty vao endo tato ilay tahony fa tsy maninona. Alantsika amin'izay izy Afaka apetrakintsika eo ambony emballage ozy izy dia mitsika tsara amin'izay ny menaka. Alefantsika indray manaraka velarina tsara ohatr'izao rehefa ametraka anazy dia tonga dia adabo. Sendra mifotra ary izy tsy maninona fa vao endo ao foana io. Fa raha vita mahitsy izy velatra tsara izy dia manatsara ny endriny amin'izay. Ty tapahantsika aloha n'ilay taokeliny dia velarintsika ohatr'izao ilay chipette-tsika. Vita indray zao ty manaraka ty efa azoko avadika ilay anankiray dia arotsakitsika indray manaraka
dia alana indray ilay manaraka izay masaka. Dia tapahantsika dia ohatran'io dia efa ndreto farany ndreto tsika sisa. Sakafo rehefa tsy te ho voky be zany tsika nefa te ho feno tsara ny calcium ao anaty vatatsika dia afaka manamboatra be dia be amin'izy ity dia ity mitsakotsako ianao tsy tena mora voky ianao nefa ampy tsara ny fahasalamana ao anatiny. Vita ny beignet de feuilles de patate douce tsika. Azo lazaina ihany koa ity hoe chipette de feuilles de patate douce mety foana izay itenenantsika azy ny tanjona fotsiny zany dia hoe ravim-bomanga mba tsy nandrahoana fa natao tsakitsaky, natao muscle kely izy zany teto fa tsy natao vary sy laoka, tsy natao laoka fotsiny. Lasa me croquant izy zany rehefa vita rehefa mangatsiatsiaka izy dia lasa croquant. Izay indray ary ny fandaharantsika androany ity zany beignet de feuilles de patate douce, izany hoe aiky ny ravim-bomanga azo anaovana sakafo hafa ihany koa dia avereno ary rehefa any an-trano. Izay ny fandaharantsika androany fa amin'ny manaraka indray.